dia arabaina avokoa ianareo rehetra izay efa tonga eto androany a arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy ho anareo izay ny tokantrano any manaraka izao fotoana izao a dia amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa arabaina izay soa ataon'Andriamanitra amina eto tononona ho ataon'Andriamanitra aminareo rehetra any tokantrano ndao tsika hivavaka tompoko ametraka ny fotoana rehetra eto a mba ho tahin'Andriamanitra teny ho tahina arabaky teny rainay tsy to la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao misaotra satria ho amin'ny tanjona anao ny fisianay ko amin'ny anaran'i Jesosy isy herin'Andriamanitra anapaka ny rehetra amin'ity androany ity ho anatin'izao fahampoam-pivavahana izao zay efa nataonao tiany aloha dia mbola ho ataonao ankehitriny koa dia diaraina sy ankalazaina ary omem-boninahitra ianao ry la izy hatrizay ka ho mandrakizay aperika ampilatananao ny fitariana fotoana zay ataondry ato ekipanay ety anoloana ireto isy herin'Andriamanitra etefany eny aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen raitsika mpitefatanana ny mpitarika fidiarana tompoko Alléluia andaotsika mbola ite an-tanina mafy ho an'i Jesosy ombako manina ny fiarabanina nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo apôtre Adolphe ary manonona trano zay ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka ao anatintsika tsirairay avy zay manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ty sy ny manaraka eny amin'ny fahitalavitra eny amen misy faly be ato amintsika ndao nofatofantanana ho an'Andriamanitra misy mahery be ato amintsika ndao tsika nofanofantanana ho an'Andriamanitra ny Andriamanitsika Andriamanitra ray tsy to Andriamanitra tsy miova omaly sanio ary mandrakizay ary Andriamanitra izay tena tianao indrindra amen ny fitiavana anao tsy miova ny fitiavana anao tsy tapitra ary te hiasa manokana eo amin'ny fiainanao izy amin'izao segondra zao ndao ngejerentsika andre mandeha ao amin'ny Salamo 102 27 Salamo 102 27 Iarahantsika mamaky aminaran'i Jesosy fa ianao no tsy miova ary ny taonanao tsy ho tapitra lasa ny volana janvier jusqu'au juin miditra amin'ny juillet tsika zao volana fahafito dinio fa ireny tapitra iny volana iny tamin'ity 2025 ty fa ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy ho tapitra ary tsy isasakana ny fiainanao tsy ho tahin'Andriamanitra raha tena manompo azy marina anao satria ho izy hoe avako ny manompo azy marina tokoa amen noho izany ndao tsika nompo an'Andriamanitra satria Andriamanitra lehibe izy ny asany izay vitany tamin'ny andro taloha tamin'ny andro n'apôstôly dia mbola azo natao amintsika zao ninona ny rehefa nampiasainy tamin'iny mbola azo ampiasaina amin'izao fotoana zao ninona ny fitiavany nozarainy tamin'iny mbola azo nozaraina amintsika amin'izao ny fagagana izay vitany taminy taloha dia mbola azo atao amin'izao ora izao ndao tsika hiaritrangana anandritra an'Andriamanitra tsika raha mety ianao sokafy ny masom-pananao ary asandrato ny tananao fa tsy misy zavatra na olona asakana an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao satria anazy ny hery na ny fahafatesana resiny mindraka fa zavatra eo amin'ny fiainanao io resiny io amen misaotra tompo fa androany
anandritra anao izay ametraka anao eo amin'ny seza fiandrinananao izay ary anao ne hikasika anay tsirairay avy zao jereo angeny tanànay tompo misandratra aminao hoe kasio ny tanànay kasio ny fonay miasa aminay tokoa anao androany fa anao ny hery rehetra anao ny fanjakana rehetrarehetra ianao ilay navita ny asa tao Kalvari no miasa eto aminay amin'izao ora izao ka anandratra anao eto izahay mamela anao hiasa malalaka izahay fa zanako ao izahay halleluja rasamy Yesu Kamati uana,
indreto zay olonao indreto zahay zay efa navotanao tamin'ranao dia mbola nandratra anao fa Andriamanitry ny fahagagana anao ary amin'izao segondra faran'izao aneonao fa Andriamanitry ny fahagagana tokoa ianao ranomasina mena tena aloha efa nivahanao ny tsy nankaniny 10 mihoatra nefa nivokisanao sakafo ary na dia ny maty tahaka n'iry Lazarosy nefa natsanganao tamin'ny fotoana nanao teto ambony tany Jesosy betsaka ny maty na ny maty kibo na ny maty aramaso maty arabola dia tena hoe novelominao ka amin'izao fotoan'izao tompo dia nandratra anao amin'ny fahalebiazanao amin'ny herinao ny amin'ny fahagagana izay ao aminao izay totosainao eto aminay amin'izao fotoan'izao misandratanao tompo miasay ianao halleluia saotranao zay mamangy ny fiangonanay She
akpe ihany masika rehetra amin'izao fotoana izao dia angatako isika rehetra tsy ho variana atsy na hery roa vaoka hifantoka tsara maloana ny sedra fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra satria ny antodintsika eto dia ny anompo an'Andriamanitra anompo azy amin'ny fontsika rehetra andahorintsika hivavaka dia ilaza fa ny Andriamanitra zay topontsika sy vavatsika dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Amin'izao fotoana atokantsika anaovana vavaka izao dia tsy angataka isika fa kosa hitanisany momba an'Andriamanitra, ilaza ny fahatsaraan'Andriamanitra sy ny fiala-biazana. Samy mivavaka arak'izay nambarako izay sika rehetra manarika an'izao fotoana dehibe izao. Tsy magataka ianao ny mitaraina fa lazao ny momba an'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tsy vitana, tsy haina tao. Samy mivavaka arak'izay fanentanana ataoko izay tsika rehetra tompoko. Ho anareo any tokantrano afaka mivavaka tahaka anay ihany koa ianareo, afaka mivavaka tahaka anay ihany koa ianareo.
ome voninahitra Andriamanitra arak'izay fahafantaranao azy. Ome voninahitra Andriamanitra arak'izay fahafantaranao azy. Asandrato avy dia avo ny feontsika rehetra manahika ty fotoan-dehibe ity. Toizy vavaka e, henon'Andriamanitra ny fanomezam-boninahitra ataonao azy amin'ny andro ality. Efa henony zao vavaka fanandratana an'Andriamanitra ataontsika rehetra izao. Maginy isika rehetra, Andriamanitra mino ny fanatrianao aty fotoan-dehibe ity izahay, ary mino zavatra lehibe zay ho ataonao sahady eo amin'ny fiainanay izahay. Ka dia miondrika eo anatrianao ny fiangonanao amin'izao andro izao tompo. Halleluia. Tsy misy Andriamanitra hafa tany alohanao tany, ary tsy misy Andriamanitra hafa afaka ny mandimby anao fa ianao ihany no izy. La izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao. Halleluia, halleluia. Ny foko ry mpamonjy amin'ny fotsika rehetra no anatantarantsika an'izany hira izany tompoko. Atsakan tananao tompoko. Amen. Mbola veritsika ihany mivoky ny mpamonjy. Atsakan tananao tompoko. Mena voninahitra anao Andriamanitra, manapaka na eto anao amin'ny andro ality. Tsy afaka ao ampoko, tsy afaka ao ampoko ny fanirinana urerureri fuku ulapana. Misaotra tompo. Amen. Samy maka ny toerany sika rehetra.
anatanteraka ny fananterana ny fanatitra isika amin'izao ora izao. Mampahiranareo aho ataovy zava-dehibe ny manome ho an'Andriamanitra. Aroka anompan'Andriamanitra amin'ny alalany fanananao ianao. Marobe matsy ny endrika azo entina anompona an'Andriamanitra. Ohatra, manompan'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka arana fifadian-kanina ianao. Misy tantara tak'izany ao anatin'ny Baiboly. Ity faharoa ity indray dia manompan'Andriamanitra amin'ny alalany fanananao ianao. Misy an'izany ao anatin'ny Baiboly. Dia topoy amin'ny alalany volanao Andriamanitra. Omeo ny asan'Andriamanitra toano amin'ny alalany volanao ny fanjakan'Andriamanitra fa inoko fa fitahinao antsika rehetra zany. Ka dia mandroso zany ianareo tondra ny ampahafolokarena maka ty anoloana, rehefa aveo dia tantarantsika ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Dia misy raky dehibe ho averintsika androany. Dia amin'ny alalan'io raky dehibe io no entsika ohatra mividy tokotany anamboarana trano fiangonana. Ny fiangonantsika ombolo-kandrina zao, amin'izao tsika miteny zao, dia efa eo an-dalana pitadiavana tokotany anamboarana trano fiangonana. Efa nanao ezaka ny tany, nanangona vola, ny tety ihany koa efa nanao araka izay azo atao, anangona vola mba hafana vidy tokotany sy manangana trano. Amen na? Amen na? Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Andahorintsika hanao hira anankiray anompontsika ny tompo dia mandroso ianareo izay tondra ny fanatitra. Liberana
Tanterantsika ny famerenana nylay valopiraky be miaraka farisanjara fanao tsika sambolana averiko indray hoe manomboka izao indray zany tsika dia ataovy manandanja aminao ny fanaovana raky be satria araky nambarako teo hoe zao tsika miteny zao dia fa miomakomana ividy tokotany anorenana ny fiangonana dia ny fiangonantsika etsy ambolokandrintsika satria manao fatrantsika ao dia hita hoe somary tsy tena mahafapontsika ny fampiasana le toerana dia tahaka izany koa fiangonantsika any Ambohimanarina misaotra ny tompo fa efa nahazo tokotany izay atao hoe lehibe le tokotany dia efa nandoavana avansa 20 millions ariary dia ny avansa fandrony dia ho tanterantsika amin'ny faravolana zao ny avansa fandrony dia fandresika sy Patria Claude hoe manatona aty amin'ny Boraoka ianao zany dia ho alantsika ny fanefana an'io avansa fandrony io dia ny avansa fantelony versement fantelony ngamba ny ilazana azy dia ho tanterantsika amin'ny farany taona dia avintsika izao dia izay mahatonga mampahery hoe manaova tsara ihany ianareo amin'ireny raky be reny fa anampy eo amin'ny asan'Andriamanitra tsy natao hanavesitra anao kanefa natao havita be eo amin'ny
asan'Andriamanitra le izy dia ohatsika mbola anao hira anankiray a dia tatazany raky dehibe ao anatin'izany tompoko raha tsapanao fa tokony mbola ampirina la raky dehibe fa tsy ampy ny nataonao rehefa nandrea zay filazany zay ianao dia ataovy tompoko. Alléluia. Mbola pitsakana ihany isika andao hifaly andao hitotorepika satria ny Andriamantsika efa miaraka amintsika eto ary ny zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika androany dia ilaza amintsika fa natao andresy isika
zay mihitsy ny afatra nomen'Andriamanitra ahy omaly ary ho ambarako androany ka dia andaotsika tonga dia andia totorepika ifaly satria fahasoavana no omen'Andriamanitra atsika amin'ity androany ety ndao azy. Atsika mbola ifaly amin'ny tompo manoatra ny mpandresy ianao. Amen. Fifadian-be era unitumbo papanese joya Devule parece oh devule parece Parece si caccia da una Parece si caccia Devule parece Devule parece Devule parece Devule parece Parece si caccia da una Parece si caccia Devuli wana leibe Yisa se uma tia que amena rata so tremate E fami bit ke Balale fani satan Sabina timana pa e fan Era unitupo Papanese Panese 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 Papa Asatina pata sa sulong pata kapata kampata kera Yusla ya bujide Atong kira yide Sos na panes na sa bunay ti manay Hey mabese Hey mabese Hey mabese Hey mabese Samiary makatoerana tompoko dia mitarika fidiarana ihany koa tahaka izany. Amaky baiboly isika dia rehefa voavaky ty teny ity dia manao amenna zay rehetra mino. Korintianina voalohany 10:7-10. Hoy Paoly apôstôly dia andao iombonantsika io teny io fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Averina vakina ilay teny fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena
amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra manambara amintsika rehetra na iza toga eto. Enina dia ianao sambany aza toga eto. Zao le afatra natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Tsy raha avy sambatany olona amintsika dia natao andresy. Natao andresy anio. Ka na inona tokoa olana, ady, na zavatra sarotra natreanao hatramin'izay ary mbola natreanao hatramin'ity androandroany ity. Dia zao ny teny lazain'Andriamanitra aminao. Natao andresy ianao. Natao andresy ianao. Noho izany aoka hitraka dahotsika rehetra. Marina fa mafy le olana, mafy le ady, mafy le zavatra sarotra. Aza mitanolika mihitsy fa mitraka. Satria ny vaovao mafaly nasain'Andriamanitra ambara amintsika rehetra natao andresy isika androany. Amen. Halleluja. Halleluja. Hivavaka ho anareo aho amin'ny famaranana ny afatra. Ho ampiariko le teny nataon'i Jesosy. Matteo 20:20. Hoy izy: ry mpanompoko, na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ry mpanompoko, na inona fehezina ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Amin'ny famaranana zao afatra zao zany a dia hivavaka ho anareo aho. Ka na inona tokoa endrika famatorana nentin'ny fahavalo antsika amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia voavay ianareo. Ho afaka amin'izany ianareo. Zay no antony mahatonga antsika rehetra hoe nataon'Andriamanitra andresika androany. Halleluja. Ary ankoatran'izay, na inona teny ho avotsy ilay mpanompon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity, karazana tsodrano entinay ho anareo, dia mino fa vao vita le izy dia anamarina zany hoe fiainanareo Andriamanitra. Ho tanteraka amin'izay manao amaina mafy be. Ka hoy aho hoe natao andresy ianao androany. Natao andresy sika rehetra androany. Andao hiteka faran'izay mafy. Halleluja. Ijery tantara anankiray ato anaty ity baiboly ity isika. Tantara entina milaza fa nataon'Andriamanitra andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Anisan'izany ianao. Ianao ilay manao amenina mafy be. Amenina. Andao ho vakitsika ny Samuela voalohany 7:20, 5:50 ka hatramin'ny 9:1. Fa ho Davida tamin'ilay Filistina. Ianao ry Filistina manantonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy. Ny fitaovam-pidianao dia sabatra, lefina ary lefim-poy. Fa izao kosa amin'ny olon'Andriamanitra dia manatona anao amin'ny anara Jehova tompony maro, Andriamanitra miaramila n'Israely, zay efa noekianao. Ianao manatona amin'ny alalan'ireny fitaovam-pidiana tananao reny. Fa zaho kosa manatona anao ny tena iakinako ianterako Davida dia ilay Andriamanitra tompotro, ilay Andriamanitra vavako. Amin'ny anarana no anatonako anao ary amin'ny anarana no iadiko aminao. Toizana, anio Davida no aloran'i Jehova anao amin'ny tanako. Zany hoe Andriamanitra zay tompoko ho tokany aminao eny izy. Rehefa avy eo asa manisa firy aho dia tokany aminao izy. Ary amialanao ao ka napaka lohanao dia omeko vory manidina sy bibidia
ny faty miaramilan'ny Filistina anio. Zany hoe tsy anao ihany no resiko, fa ny miaramila Filistina rehetra anio ho resiko. Zay matoka voromanidina inana fatinareo, matoka bibidy rehetra inana fatinareo. Mba ho fatitra ny tany rehetra fa izahay izao dia manana Andriamanitra tokoa. Ady fa fito mifapolo. Ary fantatra ny fiangonana rehetra, zany ho fantatsika rehetra toka eto, fa tsy sabatra, tsy lefina no amin'izay Jehova. Manana fitaovam-piadintsika, fa tsy amin'ny alala zany no amin'izay atsika, fa ny Jehova ny ady. Ny adinao zany, adin'i Jehova Andriamanitra. Ary izy no anolotra anareo Filistina hoe ho an-tanànay. Andifa 20. Rehefa nandreny zany lay Filistina, goavana be. Ary no niainga ilay Filistina, ka nanatony tsena Davida, dia nandroso faingany Davida, ka niasakasaka hoe ho amin'ny miaramila itsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida taoko tapony tanany. Ary natsofoka Davida taoko tapony tanany, ka nakavatao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady, ka navola i Filistina tamin'ny andriny. Ary niletika tamin'ny andriny ny vato, dia potraka ny akoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandreseny Davida ilay Filistina tamin'ny vato ny atsamitady, fa namela ilay Filistina izy, ka nafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny tanan'i Davida. Dia niasakasaka Davida ka nitsakana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra ilay io, ka nitsoahany tamin'ny tranony, dia namonony azy sy nanam-panolohany. Ary no nita Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Araka io tantara no vakiana io ry fiangonana, nitsangana ny Filistina ia tamin'ny zanak'Israely, olon'Andriamanitra. Nitsangana Goliata be, mpitarika Filistina, iady amin'ny Saoly, mpitarika ny zanak'Israely. Dia ny marimarina kokoa, nitsangana ny Filistina, notare Goliata be, mba iady amin'ny zanak'Israely, zay notarian'i Davida. Dia diaraina ny tompo ry havana, diaraina izy fa nataon'Andriamanitra nandresy Davida. Nataon'Andriamanitra nandresy Davida. Amen. Ary ho ataon'Andriamanitra mandresy tahaka izany ihany koa isika rehetra androany. Atao fitehaka mafy be tompoko. Ka na inona tokoa olana sedrainao, ady atreanao, zavatra sarotra atreanao amin'ny maha-olonanao, ohatra ny normal hoe tebiteby be ihany aho, mangofotra be ihany aho. Fandroany hoy ny tompontsika mitraka. Fa tahaka ny nampandreseko an'i Davida, nanoloana Goliata be, no ampandreseko anareo rehetrarehetra toka eto. Teny voaka vavaka-panompo zany, ka dia toavin'Andriamanitra, ho amarin'Andriamanitra, ho tantaran'Andriamanitra. Alleluia! Ka rehefa tena dininao tsara ny Baiboly, ny fotra natokan'ny Davida nandresy dia ity. Satria tao amin'ny Davida ny finoana ny andresy. Tao amin'ny Davida ny finoana ny andresy. Nolay fanan'Andriamanitra, zay efa napetraka tao aminy. Mialohan'ny hiatrehany Davida ny Goliata be matsy, dia nalatsak'Andriamanitra tao amin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra. Donc vakina ny Samuel voalohany toko 2 andifatelo hoe, ary Samuel nandray ny tandroka feny diloilo, ka nanositra ny Davida teo amin'ny rahalainy. Ary ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Efa fantatr'Andriamanitra mialoha fa hiarikady ny zanak'Israely. Ary efa fantatr'Andriamanitra dia ny mialoha fa i Davida no hiarika ny Goliata be. Dia fantatr'Andriamanitra fa tsy manana hery andresan'io Goliata io Davida. Nefa tian'Andriamanitra ivoaka mpandresy
ny olon'Andriamanitra rehetra. Noho izany ny antsoa Samuel Andriamanitra, mandiany ianao any amin'ilay lehilahy tao hoe Jese. Fa ao amin'io zanak'io lehilahy io misy lehilahy anankiray tiako hosoranao fa ho alatsako amin'ny fanahiko, ho ampidiniko ao aminy ny fanahiko. Dia amin'ny alalan'io lehilahy io no hitondrako ny zanak'Israely rehetra ho mpandresy. Dia io voasoratra io nosoran'ny Samuela Davida tamin'ny alalan'ny menaka nampidinina teo amin'ny lohany. Dia taorina zay nalatsak'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra teo amin'ny Davida. Dia taorina zay dia tonga teny amin'ny sanady Davida. Dia nojerijereny teo ny fandeha niady. Dia teo no nanapa-hevitra hoe avy alao hiady amin'ilay io. Satria ny fanan'Andriamanitra tao anatiny dia nametraka finoana fa tsy sarotra amin'ny Davida mandresa ny Goliata io. Mora amin'ny Davida mandresa ny Goliata io. Dia zay natonga Davida nroso tamin'ilay ady. Dia hoy ny Baiboly hoe nataon'Andriamanitra nivoaka mpandresy Davida. Tahaka izany no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy amoaka antsika rehetra ho mpandresy Andriamanitra. Tsy maintsy mandresy ianao e. Tsy maintsy mandresy ianao e. Halleluja. Fa izao tao mafy ary nitehaka. Fa izao aoka andray ny fanan'Andriamanitra ianao amin'ity androandroany ity. Aoka tena andray ny fanan'Andriamanitra ianao. Fa ny olona zay nandray ny fanan'Andriamanitra dia ilay fanan'Andriamanitra no ampatanjaka ny finoana ao anatiny. Finoana milaza hoe mafy ny ady, sarotra ny ady, ejana ny ady. Fa izao tsy maintsy mandresy. Hivavaka tsika rehefa avy eo mba handray ny fanahy masina. Ary aorian'izay dia atanjaka finoanao fa ianao dia tsy maintsy mandresy. Tsy maintsy mandresy. Halleluja. Normal bengy ny fandresena zay ho azonao e. Satria tsy misy maharesy ny fanan'Andriamanitra izany na iza na iza. Tsy misy maharesy ny fanan'Andriamanitra. Isika nefa olombelona tafinosy ra. Fa saingy rehefa raisitsika fanan'Andriamanitra ka mety ohatra ato anatsika dia azo antoka zany fa tsy maintsy mandresy ianao. Tsy maintsy mandresy ianao. Tsy maintsy mandresy ianao. Ino tsara ke zao zavatra resako aminareo zao hoe tamin'ny andron'ny juillet-paminany dia nampitondra faminaniana Andriamanitra fa handatsaka ny fanany amin'ny nofo rehetra, amin'ny mpanompolany sy amin'ny mpanompovaviny rehetra. Satria fantatr'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany dia amin'ny karazan'ireo olana sy ireo ady sy ireo zavatra sarotra hosetrain'ny olombelona eto ambony tany. Ary tamin'izany efa fantatr'Andriamanitra hoe ho reraka ihany ny fon'ny olona manoloana n'izany olana sy ady ary izany zavatra sarotra ho atrehan'izany. Noho izany ho andatsako ny fanako ny mpanompoka rehetra na lahy na vavy amin'ny andro farany. Ka izay manana an'io fanahiko io i Andriamanitra dia atanjaka ny finoany ary izao Andriamanitra zay tompony sy vavany no amoaka azy ho mpandresy. Zany ihany koa no antony natonga Jesosy nanafatrafatra andreo apôstôly hoe ry apôstôly, ry mpianatra, asa mbola miala eto tanàna aloha ianareo mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Araka ny tefik'asan'Andriamanitra ray dia ho tafiana amin'ny hery avy any amin'ny avo anareo. Ka rehefa azonareo io hery avy any amin'ny avo io, ny fanan'Andriamanitra io ho Jesosy, dia atanjaka finoanareo ka na dia hita amin'ny masonareo tokoa le olana, le ady sy le zavatra sarotra, tsy mba ho kivy ianareo, tsy mba ho very fanantenana ianareo, fanana finoana lehibe ianareo. Ary izay finoana nananareo zay no mahatonga ahy amoaka anareo mpandresy hoy Andriamanitra. Ka hivavaka tsika rehefa avy eo mba hilatsaka amintsika fanahy masina,
mba hoe ho amintsika ny fanan'Andriamanitra. Halleloia. Andao mbola hiteka mafy dia mafy ho an'Andriamanitra isika rehetra. Halleloia. Manamafy azany tantara zany ny tantaran'ny Samsona. Mpitsara toko 720 andininy 5:5 andao vakiantsika. Dia nety Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timina. Ary no toka tao amin'ny tanimbolopoka tany Timina izy, indry nisy leon'ny tanora nierona taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona fanany Jehovah. Ary naliona tanora dia nosamatsamany ohatra ny fanasamaka zanak'osy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany ary tsy nambarana tamin'ny rainy na ny reniny izay efa nataony. Araka voasoratra io tavavaoko mpandresy Samsona rehefa niady sy nifampitolona tamin'ny liona. Toy izao fandeha ny tantara. Niala tao amin'ny tanàna misy azy Samsona ndray andro ho any amin'ilay tanàna tao Timina. Dia namakivaky tanimbolopoka izy. Tamin'izany no nifanena tapoka tamin'ny liona mbola tanora dia tanora. Ilazana hoe liona mbola tena ao anatin'ny heriny, anatin'ny tanjana. Dia ho amin'ny Baiboly, raha vao nahita ny Samsona ilay liona, dia tonga dia nitsangana andeha andramatra azy. Teny eo ihany, tonga dia nalatsaka Andriamanitra aingana tao amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra. Ka rehefa nilatsaka fanan'Andriamanitra, raikitra niady. Liona miady amin'ny Samsona, Samsona miady amin'ny liona. Nifampitolona teo ry zareo, nifampitolona teo. Fa tamin'ny farany nivoaka mpandresy Samsona. Satria ilay liona, hoy ny Baiboly, maty ny Samsona. Ry havanao, tena mirakina ke zany e. Tsy misy olombelona hoe mifampitolona amin'ny liona ka maresy liona. Hoe miady amin'ny liona ka maresy liona. Tsy misy an'izany. Zavatra tsy mitombo izany. Fa rehefa tao amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra, dia ino iny fanan'Andriamanitra tamin'ny Samsona iny no natokan'Andriamanitra nitrantsehatra nanao izay nampandresy an'i Samsona. Hany ka maty tanteraka ilay liona araka io tantara no vakiantsika io. Ry havanao, androany zany tsika rehetra toka eto, fantatr'Andriamanitra fa efa elanao nandalo olana ady sy zavatra sarotra. Efa elanao ny fampitolona tamin'izany olana sy ady ary zany zavatra sarotra izany. Fa mbola io ianao io, tsy mbola tavavoaka tamin'ilay olana sy ilay ady ilay zavatra sarotra. Androany rehefa vaovao mafaly, na iza mandray ny fanan'Andriamanitra, ilatsany ny fanan'Andriamanitra mamay antoka anao amin'ny Baiboly. Fa ianao dia tsy maintsy avoaka n'Andriamanitra mpandresy. Ianao dia avoaka n'Andriamanitra mpandresy. Ho mpandresy anao. Tsy rapitso, fa androany mamototra teny aho. Mpandresanao androany. Asio teka mafy be, tena teka mirefidrefitra. Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluia! Mazava ny afatra nasain'Andriamanitra netiko. Nandresy Davida, nandresy an Goliata be, satria ny fanan'Andriamanitra efa nilatsaka mialoha tao aminy. Ka rehefa raikitra niady dia navoaka n'Andriamanitra mpandresy izy. Nandresy ankoa Samsona, satria mialoha nitsapitianan'ilay liona amelan'ny Samsona, dia nilatsaka teo amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra. Ka rehefa raikitra niady nifampitolona teo ry zareo, dia nasehoan'Andriamanitra hoe izay rehetra manana fanahy io dia tsy maintsy mivoaka mpandresy. Androany hivavaka isika, izay rehetra mandray ny fanahy masin'Andriamanitra androany, manana finoana fa andresy andresika rehetra, asioteka mafy ry havanao. Halleluia! Fa akoatran'izay nambarako izay, ny olona manorina finoany ao amin'i Jesosy.
ny olona manorina finoana ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana tsy ndriko kely manorina finoana ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy izany olona izany. Tsy hoe angamba mety andresy fa zao no teniko, tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy izany olona izany. Amen. Ka dia hoy aho hoe aorena ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoantsika tsiraray avy fa efa voasoratra fa ho avoakan'Andriamanitra mpandresy ianao. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana matsy no nentin'Andriamanitra nandringana sy nandresy ny devoly, nandringana sy nandresy ny ekipany devoly rehetra. Arabaka teny tena hoe voarihana tokoa ny devoly, tena resy tokoa ny devoly. Andaoka efa kitsika ny Hebreo 4:7 hoe Hebreo 4:7 dia zao no voalaza. Koa satria manana no famandra ny zaza dia manandray zany akio Jesosy. Jesosy any raha tonga tety ambony tany tsy nitafy ny mahandriamanitra azy, satria raha nitafy ny mahandriamanitra azy izy, Andriamanitra tsy azo vonoina ary Andriamanitra tsy mety maty. Noho izany dia tsy maintsy nampitafiana nofo sy ra tahaka antsika olombelona Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe mba hahatonga an Jesosy andalo fahafatesana, dia fahafatesana eo ambony ny azo fijaliana. Fa mifony zava-miafina matsy ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony azo fijaliana. Dia toizantsika le teny dia mba nandray zany koa Jesosy mba andringanany amin'ny fahafatesana le manana ny mera fahafatesana dia ny devoly. Zany hoe Andriamanitra zany tena manana fomba fiasa tsy takatry ny saina, hoe amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony azo fijaliana no entiko mandringana sy mandresy ny rehetra izay ananany devoly izay ny asa tety ambony tany. Ary ny devoly tsy nafantatra an'io paikadin'Andriamanitra io, tsy fantany io hoe hivadika zava-doza ho azy ny fahafatesan'i Jesosy, tsy fantany zany. Ary zay no antony tonga devoly hatrany am-poalohany dia zao foana masaka atao an-tsaina, tsy maintsy voloina le io, tsy maintsy atao maty le io. Fa rehefa maty le io Jesosy, io le io tiany lazainy io, dia tsika manjaka mandrakizay eto ambony tany. Tsy fantany fa ao ambadika ny fahafatesany Jesosy, indrindra fa ny fahafatesany eo ambony azo fijaliana dia ho voaringana ny devoly, ho resiny devoly na inona heriny. Zay andoka efa kitsika ty Korintiana voalohany ity 2:9. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Ny devoly izay manapaka sy mifehy anty izao tontolo izao ty dia tsy nalala mihitsy, fa ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony azo fijaliana dia ho faresena sy ho fandianana ny devoly. Fa raha fantany zany dia tsy nomboany, tsy novonony teo ambony azo fijaliana Jesosy. Raha niraraka tany azy tsy azo rofiny intsony 4 arivo taona izay lasa efa voaringana ny devoly, efa resiny devoly tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana. Dia zao ihany koa no ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy sy ny azo fijaliana dia nesorin'Andriamanitra teo an-tanany devoly ilay fahefana sy ilay fanapahana. Io fahefana sy fanapahana teo an-tanany devoly io matsy no nentin'ny devoly namatotra ny olombelona, ary nentin'ny devoly nampijaly ny olombelona. Noho izany
dia tsy maintsy esorin'Andriamanitra hiala ao tana devoly izay fahefana sy fanapahana izay. Ary ny fomba na ny esorin'Andriamanitra ny fahefana sy fanapahana izay teo an-tanan'ny devoly dia amin'ny alalany fahafatesan'i Jesosy eo ambony hazo fijaliana. Dia rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ary azon'Andriamanitra teo an-tanan'ny devoly ny fahefana sy fanapahana dia nomen'Andriamanitra antsika izany. Dikan'izany sika rehetra izay mino a Jesosy vao omby teo ambony hazo fijaliana dia nataon'Andriamanitra ho mpandresy. Mpandresy ianao androany. Andao vakitsika ny Baiboly Kolosiana 2:10. Ary nesorin'Andriamanitra tsy eo amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana. Nesorin'Andriamanitra tsy eo an-tanany devoly intsony ny fanapahana sy ny fahefana. Ary noho ny hazo fijaliana dia naseho miariary ny fitondrany ny olon'Andriamanitra rehetra toy ny fanao izay avy nandresy. Zany hoe rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia teny eo ihany dia tonga dia nesorin'Andriamanitra teo an-tanany devoly ilay fanapahana sy ilay fahefana. Ilay nambarako taminareo hoe nentin'ny devoly namatotra ny olombelona sy nentin'ny devoly tondra fijaliana ho an'ny zanak'olombelona. Nesorin'Andriamanitra teo an-tanana. Dia avy eo nomeny antsika dia rehefa ho azontsika dia nanomboka teo eo ihany dia tondra antsika toy ny fanao izay avy nandresy Andriamanitra. Amen. Amen. Ianao tsy mahita fa Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia efa manomana fiainanao hoe hoentina toy ny olona avy nandresy ianao. Ianao nge ty teny ity tahaka andreny mpanao baolina ireny. Ohatra zao misy match baolina kitra eny Anosy-be. Dia nisy ekipa avy aty Ambotsoa ny contre baolina teny. Ka rehefa nandresy ry zareo dia nomena azy loka ondry la vavety matavy. Dia avy hatrany misy anankiray milanjany iny dia mandeha ao anoloana dia miazakazaka ho any Ambotsoa. Dia ny ekipa rehetra ny olona rehetra izay d'accord amin'io fandresana io dia manaraka avy ato aoriana sady miazakazaka miorakoraka. Zay ilay fanao ny mpandresy. Zay ilay fanao ny mpandresy. Dia mitovy amin'izany no hitondran'Andriamanitra antsika noho ny amin'ny Jesosy ny hazo fijaliana. Izy mihitsy no mitondra antsika toy ny fanao avy nandresy. Miorakoraka, miorakoraka, miorakoraka. Mpandresy, 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 mpandresy. Mpandresy ianao androany. Mpandresy ianao androany. Asioteka mafy be. Halleluja. Andao verina vakina ilay Korintiana voalohany 2:12 andiny 7:20. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandreseny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay rehetra manana Jesosy, manana Jesosy, mino a Jesosy sy ny hazo fijaliana dia voasoratra io Andriamanitra no manome fandresena antsika. Tsy hoe angamba omeny fandresena ianao fa tena omeny fandresena androany. Atavamaina mafy be dia ho tanteraka. Halleluja. Andao vakitsika indray ny Korintiana 2 dia ny 9:12. Ay 9:12. Fa isaoran'ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy ka dia ampisehony ny antry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Paoly zany teo amin'ny fiainany dia tena resy lahatra hoe mandrakariva tsy misy fitsarana dia mitondra antsika olony toy ny fanao izay avy nandresy Andriamanitra.
Ary isika eny amin'ny tontolo misy atsika eny dia ataon'Andriamanitra vavolombelony ny heriny, ataon'Andriamanitra vavolombelony ny fisiny. Ka androany zany zao ho avoakan'Andriamanitra mpandresy isika. Vita ty fotoana ity, voaka ny varavarana trano fiangonana io ianao, dia misy anjely mitsenanao eo. Ara-baina fampandresanao izy. Ara-baina fampandresanao izy. Ara-baina fampandresanao izy. Zay rehetra mety akatako ika mafy be. Iorakoraka mafy be. Halleluja. Amen. Dia momba n'ity asa fijaliana ity dia eno tsara fa mbola tiako amafisina. Hainareo tsara kama ny tantaran'ireo zanak'Israely fon'izy ireo andevo tany Egypta. Ory sy nijaly angery zareo tany Egypta. Niezaka mafy mihitsy zareo zanak'Israely mba ho afaka teo an-tanan'ny Egyptiana fa tsy afaka mihitsy. Ilazana hoe io hetsika ataontsika io indraindray manadisy fanantenana. Tsy azo enterana, tsy azo ankinana. Dia indray andro tapa-kevitra Andriamanitra fa hitrantsehatra anafaka mivantana ny zanak'Israely satria olony ny zanak'Israely. Dia nisy iraka nampanaovan'Andriamanitra Mosesy fa tsy nahoan'ny Farao mihitsy ny teny natao Mosesy. Tsy nahoany. Dia tateoriana ny zavatra hafa indray nampanaovan'Andriamanitra Mosesy. Dia ohatra ny rano tao an'Ely nataon'Andriamanitra lasa rà. Mosesy no nampiasain'Andriamanitra ka natoka an'ilay rano lasa rà. Dia maty avokoa ny biby rehetra tao anaty rano ka lasa maimbo ilay rano ary tsy azo nosotroina. Fa na dia zany ary ny zava-nisy tsy nahoan'ny Farao mihitsy zany. Tsy afaka teo an-tanan'ny Egyptiana ny zanak'Israely. Dia efa nisy karazana fitsarana maromaro nampanaovan'Andriamanitra Mosesy ho fitsarana ny Egyptiana fa tsy nahoan'ny Farao zany ary tsy afaka teo an-tanan'ny Farao mihitsy ny zanak'Israely. Noho izany tsy maintsy niditra tamin'ny dikana ambonimbony kokoa Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny Pasika. Dia tamin'izany Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy hoe sy avy miomana ny zanak'Israely fa ho asiana ny Pasika. Dia amin'ny alalan'ny Pasika io no amoako ny zanak'Israely rehetra hiala eo am-pitantanana Egyptiana. Dia natao tokoa ny Pasika. Dia na zava-nisy tsy ny andro maraina akory Farao fa tamin'ny mamaton'alina. Dia nanantona Mosesy izy, nanantona ny Arona izy. Dia zao ny teniny, mandeha ihany ianareo, miala eto amin'ny taninay, maty izay, maty izay. Dia afaka teo an-tany Egyptiana ny zanak'Israely rehetra. Amen. Amen. Ina moa tena tiako ambara amin'ilay izy. Le Pasika nasain'Andriamanitra nataon'ireo zanak'Israely zany tena misy hery tsy takatry ny saina. Matoka fahavalo tsy maintsy resy ary matoka ny olon'Andriamanitra tsy maintsy mandresy. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny amin'ny Jesosy Kristy nombona tao ambony hazo fijaliana. Novonoina tao ambony hazo fijaliana. Hoy ny Baiboly hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. Ka na iza zany manorina finoana ao amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliana azo antoka riavana fa dia hivoaka mpandresy zany olo zany. Anisan'izany ianao. Anisan'izany ianao. Zay rehetra mihy dia mbola gatako hitehaka mafy be ihany. Mpandresy isika rehetra androany. Mpandresy isika rehetra androany. Amen. Fa maranako ny afatra zany dia zao hoe aoreno amin'ny Jesosy ny hazo fijaliana ny finoantsika rehetra. Na hito ato am-piangonana na ny ivelana na iza misy anao dia saintsainy foana hoe ianao io tsy mitovy amin'ny olona rehetra
fa olombelona mitafinosy ray ianao fa saingy monina sy mitoetra ao anatinao Andriamanitra. Lay Andriamanitra tsy mety resy, lay Andriamanitra tsy azo resena. Dia saintsaina na zany izay misy anao mikasika ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana. Fa io olana, io ady, io zavatra sarotra io, atrehanao tokoa ilay izy fa atanjaka fononao. Fa amin'ny fomba magaga tsy takatra sainao, Andriamanitra mihitsy no anao intervention any aminao dia amoakanao ho mpandresy izy. Anio ho mpandresy daholo izay rehetra manorina finoany ao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana. Ataova amen mamperiavana. Amen. Dia ataovy zava-dehibe tahaka izany ihany koa le fiainana mandray ny fanahy masina, mandray ny fanan'Andriamanitra. Averiko indray le fanazavana tery aloha hoe matoa Andriamanitra nampitondra faminaniana juillet-paminany hoe any aparany any no andatsako fanako amin'ny nofo rehetra, andatsako fanako amin'ny mpanompoko na lahy na vavy, satria fantatr'Andriamanitra hoe hisy ady, hisy olana, hy zavatra sarotra hitranga any aparany any. Ary tsy misy olombelona atohatra n'io olana, ady, hy zavatra sarotra io. Profon'izany zava-misy ankehitriny. Fa raha mandray ny fanan'Andriamanitra ianao dia ianao le olona miavaka. Tsy maintsy mandresy ianao. Tsy maintsy mandresy ianao. Tsy maintsy mandresy ianao. Halleluja! Amen! Ka hivavaka tsika rehefa avy eo dia horaisika fanahy masina. Fa raha nampandresan'i David Andriamanitra no ny fanan'Andriamanitra tao aminy, sy nampandresan'i Samson Andriamanitra no ny fanan'Andriamanitra latsaka taminy, dia tsy misy valaka amin'izay ho mpandresy daholo ihany koa tsika rehetra no ny fanan'Andriamanitra milatsaka amintsika. Amen! Amen! Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra apetrao ny fonao tananao. Dia andao hivavaka daholo tsika rehetra dia anorina finoantsika sy fanantenantsika amin'ny alalan'ny Jesosy sy ny azo fijaliana. Zay zany no ataontsika voalohany. Rehefa avy eo hiaraka hivavaka isika mba hilatsaka amintsika ny fanahy masina, mba hidina amintsika ny fanan'Andriamanitra. Dia atanjaka fononao fa tsika rehetra eo dia lasa mpandresy. Ndao hivavaka azy. Sokafa ny vavanao tompoko. Na dia ianareo vaovao toka eto azy dia efa nampidirin'Andriamanitra ho naty ny olona atao mpandresy androany. Zay matoka mampahery hoe sokafa ny vavantsika tsiraray avy. Apetrao eo amin'ny fonao ihany tanana. Anao etsika lehibe ny tenako amin'izao fotoana izao amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Ho vahako hiala eo an-tanan'ny famatorany devoly ianareo, dia ilay devoly mitondra olana sy ady ary zavatra sarotra. Ho aksepten'Andriamanitra any an-danitra ty etsika anankiray ho ataoko ity. Mangina isika azy. Apetrao eo amin'ny fonao ihany ny tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny famindrapon'Andriamanitra ane ho amin'ny rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. No Jesosy Kristy zay voaomby teo ambony azo fijaliana dia mbarako sahady fa ho avoakan'Andriamanitra ho mpandresy ny olona. Ka dia hoe tsy haiko ny fahefana nomena amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy voalako ny herina demonia namatotra sy nanageja andreto fiangonana ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voalako zay rehetra mety herina ozina ny tatao tamin'ireto fiangonana ireto. Noho ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana
dia natao andresy ty fiangonana ity. Natao andresy ny taolobe. Ary ivoaka ty varavarana ity izy. Dia isanjely iaraha-bazy ao. Hoe ara-baina ilay mpandresy. Ara-baina ilay mpandresy. Zay mino an'izany dia tena mpandresy ara-baky teny. Andao hivavaka andretsika rehetra. Raisy ny fanahy masina. Raisy ny fanan'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny folo rehetra. Raisy ny fanahy masina. Raisy ny fanan'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe amintsika zay fanentanana izay. Sitraka Andriamanitra ny andatsaka ny fanany aminao. Sitraka Andriamanitra ny andatsaka ny fanan'Andriamanitra eo aminao. Fomba anankiray ihany koa mantsy izay. Ahafahan'Andriamanitra mamoaka antsika ho mpandresy. Ataovy ny vavaka. Ataovy ny vavaka. Halleluja. 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 Fanahy masino midina aminay rehetra toka eto anao. Milatsaka aminay ny fanan'Andriamanitra amin'izao ora izao. Latsaka aminay ny fanan'Andriamanitra. Toy izany ny vavaka. Ka ho avoaka an'Andriamanitra ho mpandresy tahaka ny Davida, tahaka ny Samsona ity fiangonana ity. Ho anareo mpampandrefana ny Tompo, tonga dia mandrosoa avy hatrany ety anoloana. Toy izy ny vavaka ho antsika rehetra. Toy izy ny vavaka ho antsika rehetra. Toy izy ny vavaka ho antsika rehetra. Toy izy ny vavaka ho antsika rehetra tompoko. Halleluja. Dia anatrika ny latabatra tompo indray isika zany zao. Dia amin'ny alalan'io fandraisana ny fanasan'ny tompo io, dia ho validen'Andriamanitra ny mahampandresy antsika androany. Ary zao dia zao ihany dia hitondranao, hitondrantsika tahaka fanao izay avy nandresy ny tompo. Fa angatana isika rehetra nangatana kavanana dia hitodika amin'ireto namany ireto. Zareo reo zany nitondra le mofo na ny tenan'i Jesosy ho eny amintsika. Hitondra ihany koa ny kapoaka misy ny divay ho eny amintsika. Anolotra fahasoavana ho antsika zany zareo. Ary ny fahasoavana izay atolony ho antsika androany dia ilay fandresena mezinezina. Zao hivavaka ho azy ireo tsika rehetra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra fa lehibe, tena lehibe ny famindraponao ary indrindrindrindra ny fahasoavanao eo aminay rehetra manatrika ty fotoan-dehibe ity. Halleluja. 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 Amin'ny anaran'i Jesosy. Andray fanasan'ny tompo izahay androany. Ka dia zay rehetra mandray ny mofo, mandray ny divay, dia ara-baky teny ambarako mpandresy izy androany. Ary Andriamanitra hitondra ny rehetra toy ny fanao izay avy nandresy. Ary ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny tanàna izay misy anay avokoa ane izahay rehetra toka eto. Angatantsika hitsangana dia mbola ho tohizantsika ny vavaka, ho fanamafisana. Fa ny finoantsika
dia miorina ho amin'ny Jesosy sy fandreseny, miorina amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana, ary isika dia mbola mitohy andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Sokafo ny vavantsika rehetra. Dia ho avy any anoloana eny aminareo eny, reto namana reto izara ny mofo sy ny divay. Mbola iratsika manao le ira hoe maniry mafy ao. Raha afaka manao hira mafimafy ianao dia ataontsika rehetra anao le hira tokoa.
petrao eo amin'ny fonao tananao tompoko tompo zay rehetra tonga eto manarika ty fotoan-dehibe ity ka ihinana ny mofo sy sotra amin'ny kapoaka dia ho validinao eo aminy ny mampandresy azy ary ataonao eny ny fanahany fa anisan'ireo olona ao anaty listritr'ireo mpandresy izy tazomina tananao ny mofo tompo ety tananay ny mofo zay raisinay fa tenanao izy ity ko dia nomenao anay zany ho aninay ho fanambarana ny fahafatesanao Jesosy teo ambony azy fijaliana misaotra Andriamanitro ihinana ty mofo ity zahay zay tenanao ankehitriny ko na izany izy mihinana ty tenanao ity dia arabaky teny zay nefa teny nambarako ho mpandresy izy ano amin'ny finoana ny tenan Jesosy ety tananay ny kapoaka misy ny divay ity no ranao ilay nalatsaka teo ambony azy fijaliana tokoa ho famelan-kelo ka ho fampihavana anay aminao Andriamanitra ko na izany izy misotra ty ranao ity dia ho ataonao mpandresy tokoa izy tompo ho arak'izany tokoa ny tranga amin'izao fiangonana izao ko dia sotroanay amin'ny anaran'i Jesosy ny ranao ho fanambaranay ny fahafatesanao teo ambony azy fijaliana sotro zany ry namana rehetra o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany Jesu no mana dio ai ataontsika rehetra Andriamanitro fahasoavana lehibe ho anay ny fanompona nataonay teto androany ary mbola fahasoavana lehibe ho anay ihany koa ny nandrenesanay ny afatra avy any aminao fa zao fiangonana izao dia nataonao andresy androany ary izay rehetra mivoaka amin'ny varavarana tokoa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho arabain'ny anjely ho mpandresany ny tsiraray avy Andriamanitro tsy takatra sainay ny fiasanao sambatra izahay misaotra tompo amen. Então, ele tem que amar a